Jehova tompona nome an'ny lelany efa mahay mba ahaizako manao teny ampatanjaka izay reraka. Ampandrenesi ny samaraina, eny ampandrenesi ny sofiko iainy tahaka ny efa mahay. Fa ny miarabantsika ry namana malala amin'ity fiaonantsika ity, miaraba ny raim-pianakaviana rehetra natokana ho antsika mihitsy ny leson'androany, ny lohahevitra, ny mofonaina, ny taridalana, ny fiambenana maraina manao hoe teny mamy sy feno fanajana. Isaia 50:1 manao hoe Jehova tompona hanome any lelan'ny efa mahay mba ahaizako manao teny ampatanjaka izay reraka. Ampandrenesi ny samaraina, eny ampandrenesi ny sofiko ka iaino tahaka ny efa mahay. Ny modelin'ny toetra tsara indrindra tokony alainy tahaka dia tsy misy afa-tsy Kristy. Tokony ho toa azy ny kristianina, ny raim-pianakaviana tsirairay. Izy no ohatra tonga lafatra ho antsika. Rivo-piainana madio, feno fahamasinana, ny fanatreny no ny ainany tao tokantrano ray aman-dreniny. Ary zany no nampitainy tamin'ny manodidina sy ny mpiara-monina aminy. Ny fiainan'ny Kristy dia fiainana tonga lafatra ho an'ny olona rehetra. Feno fitiavana, tsy manan-tsiny raha nandeha teo anivon'ny olona rehetra izay tsy miraika eo Kristy io. Ny olona ratsy fanahy, tsy mahay manaja, ireo mpamory hetra, ny samaritana sy ny tsy endry, ireo miaramila mpanompo sampy dia nanovy toetra tsara tamin'ny Kristy ary tsy mba nanana toe-tsaina fomba fiteny henjana tamin'izy ireny izy. Nanao teny mamy Jesosy Kristy, tsy teroa nataizana ilay antenany eo teny mamy. Raha nahita andry olona trotraka sy ketraka izy dia nampahery azy, nanatanjaka sy nanamaivana ny entan'izy ireo. Jesosy Kristy ihany koa ilay ohatra ny fiainantsika ny amin'ny famoram-panahy, ny amin'ny teny mamy, ny amin'ny fitiavana. Nanao izay rehetra hanomezana fanantenana ho an'ny olona rehetra, ny kivy sy ny ketraka, indrindra fa ny mafo hatramin'ireo izay tsy azo antenaina intsony aza dia mbola nivavahany Jesosy manao hoe mamy elany elony fa tsy fantany izay ataony. Manalefaka ireo henjan-doatra eo amin'ny toetra mampanahy izy. Ireo izay miridiridy amin'ny toetra dia ny fivavahan Jesosy manalefaka ny fony. Niara-ny sakafo tamin'ny mpamory hetra, niaraka tamin'ny olona farany ratsy sy nahilikiliky ny fiarahamonina Jesosy Kristy, ary izay nifanena taminy dia nahita aingavao hiatrehany ny fiainany. Ny kristianina malemy fanahy sy feno fanajana dia fitaovana mahery vaika sy mahomby ho fampandrosoana ny filazantsara. Teny mamy, feno fanajana, ny kristianina malemy fanahy, feno fanajana dia hery mahery vaika hanivana ny fony izao tontolo izao. Tsy izany hoe ny fanidrintsika ry namana malala isana, aoka ho ianao izany, aoka ho izaho, aoka ho isika rehetra andeha hiaraka hivavaka isika. Tombo tsara misaotra anao izay mampianatra anay ny fahalemem-panahy fara-tampony ianao dia nitoetranao Jesosy. Mifona izay satria izahay ilay olona mirehetrrehetra, mitratrevatreva, tsy mba mahatony fo, tsy mba mahatsindry ny zavatra izay tsy mifanaraka amin'ny sitraponay. Mifona izay Jesosy io, ampianary ny toetranao ka ahitanay ny olona malemy fanahy, feno fanajana dia ho resy lahatra anatona anao. Io ny tsirairay manaraka ny fandarana, ampahirezo ny kivy sy ny ketraka, toany malemy ary omeo fandresena ireo miatrika ady mafy. Tononoko ny vavaka amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.